eo amin'izay sihatra ny fampiavana-pirenena zay hatrany dia nisy ny ady-hevitra mba hitondra marina any amin'ny fampiavana-pirenena no tanjona amin'ny atrikasan'ny-pirenena izay isokatra rampitso eny Ivato. Efa nisy ny fihaonana isan-karazany aloha ity atrikasan'ny-pirenena ity ka tokony hitondra ny heviny daholo ireo mpandray anjara rehetra. Raha araka ny fanazavana nomen'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Mananjary moa androany dia ireo no ny vohitra andreo jerentsika ary ny sary. Andrasana moa zany dia ny hevitra lehibe izay avy amin'ny rehetra manerana Madagasikara tena rehetra sotenan'ireo mahakasika an'izay hoe fihavanam-pirenena izay. Ny fihavanam-pirenena ho iaho dia anisan'ny fototra entina avakisoa satria dia misy ireo azo lazaina hoe ratra ao anatin'ny fiarahamonina any izay nanakana tena fampandrosoana eo amin'ny firenena. Zany ratra zany dia lasa mitarika elanelana eo amin'ny samy malagasy any amin'ny sehatra maro samihafa ary mety miteraka ihany koa elanelana eo amin'ny fondra sy ny vahoaka. Zany dia tsy maintsy amboarina, tsy maintsy tranony zany mba azoina manorina ny tena fampandrosoana ny firenena ity. Ka dia izay no antenaitsika ao anatin'izay misy ady-hevitra izay heverina fa mitondra ireo hevitra lehibe rehetra ho amin'izany fampihavanam-pirenena zany. Tsy ho vita amin'io akory ny fampihavanam-pirenena satria eo no ametrahana an'ilay fototra hoe ahoana ny itondrana azy misy araky ny fomban'ireny fihavanam-pirenena misy eran'izao moa ary ohatran'izany eto amintsika tsy hoe tsisy komisionao izay hipetraka amin'izany dia eo zany nanataterahana amin'izany fihavanam-pirenena zany. Miantso ny rehetrarehetra amin'izany mba hiaraka iray fo saina iray fanahy amin'izany fihavanam-pirenena.